aza manao reny hoe forongony de zao fa manaraha lalàna ho marina fa voitsakitsako anao lalam-pandroenana fa misy lalàna azo arahana de voitsakitsako ny lalam-pandroenana ianareo ihany nanangana ny haute cour de justice de justiciable zany reny olona samborinareo sy gadrainareo regny na de flagrant délit eritreretinareo azy de fandikan-dalàna satria tamin'ny androny sasany nisy nangalatra bois de rose ny ministre sy sisa de milefa de nandrasana haute cour de justice raha mbola tsy rava le rafitra satria za fa niteny ravao reo ravao nipaky ravao ninona de tokony nanaraka an'izay kosa samy juriste angeny ministre ny fitsarany de tokony tany amin'ny haute cour de justice ny tsarany an'ireo olona reo sy sasany ancien président de Sénat tokony any amin'ny haute cour de justice zany misy sasany ancien ministre misy sasany député tokony any amin'ny haute cour de justice satria efa mitsangana araka ny lalam-pandroenana anatin'ny lalam-pandroenana koa izy misy lalàna manokana mahakasika azy fa izy de fandikan-dalàna io hoe namanareo ihany nareo samy ambony ihany de mifampitory any amin'ny tribunal de droit commun nefa mbola tsy rava le rafitra ny haute cour de justice zay le indray-mbava araho le lalàna de tsy voatery hoe tsy mitovy hevitra de hamaly fatiny zay nahazo sy zany tsy nety nataony zareo matoa izy mora ny nanongana azy marobe ny zavatra tsy nety de nao koa ve hamerina an'izay nefa ianao olona tsy lanim-bahoaka no hamerina an'izay zavatra zay de tadidio ny teniko farany mahatonga tsy manakiana an'le refondation sy ny fanavaozana teniko farany mila tsika cohésion sociale zay vao afaka manao refondation mila milamina ny fiarahamonina malagasy zay tsika vao afaka manao refondation zany mila paix sociale tsika mila firamina ara-tsosialy zay tsika vao afaka manao refondation fa raha io fanenjikenzika fanagatra famorona dossier sy ny sisa ohatra zao manao compte fake hony de zay hony no chef d'inculpation tenen'ny sasany de aiza ao anatin'ny code pénal miteny hoe raha manao compte fake zany afa tsy manompa olona sy ny sisa fa manao hevitra fotsiny amin'ny alalan'ny compte fake de andininy fahafiry izy eo anaty Facebook nefa fa tsy andininy fahafiry ao zany hoe gadra ny mpanao compte fake ny mahavoasazy tsisy lalàna tena teneny raha manompa de zay hafa raha mitarika ny olona hikomo na handoro de zay hafa ny sasany nke nampiasa ny Facebook dorony tramianina de ariny tramianina sy ny sisa sy zany hoe ny tokony ho gadra koa fa mieritrerety aloha vao manao zavatra satria tsy fantatra amin'ny apitso tsy raha adala nge zahay to mipetraka tsara io fa zay le izy raha ny hevitra mitadiavinao de fandikan-dalàna any amin'ny haute cour de justice ny tokony ho tsaraina ny ancien président de Sénat any ny tokony tsaraina ny ancien député any ny tokony tsaraina ny ancien ministre fa tsy ary tribunal de droit commun fa io moa zany samy manana ny mampahay lalàna azy de ny angaviako zany zay nanonganana an'le teo aloha azaverina de azaverimberina tsony koa ty mamorona dossier n'olo sy ny sisa ty de rehefa manao perquisition de sy police judiciaire le izy fa tsy miaramila fotsiny manao perquisition fa manjary tokony mba misy taratasy avy any amin'ny procureur sy ny any amin'ny fitsarana zay vao manao an'izany fa misy koa moa sasany flagrant délit de c'est pas la peine zany hangatana inona fa tonga de afaka mba anaovana perquisition ny olona tao tamin'ny flagrant délit de zay miavy ety amiko fa raha fa maneho hevitra manahirana namana lehibe de anapahavaly koa zao tsika io satria